Kafaliana indray no iarabana antsika tsairay avy ry havana malala rehetra amin'ny tompo mahatratra ity zoma fa 5 ambin'ny folo ny volana aogositra taona 2025 ato anatin'izao sakafom-panahy izao ary mpanjinantsika ihany koa ny lohahevitra manao hoe mifampahery ny mpino ivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra rainay eo, rainay be fitiavana ianao, be indrafo ianao, ary izany indrindra no iantsonao anay mba hiaraka iombona aminao, ary falo ny fonay Andriamanitra midera mankalaza manome voninahitra anao noho ny amin'izao fiombonantsika eto izao indray satria anao dia hiteny aminay ary izay vonina ny aino anao. Dia mitenena tompo fa tena vonina izay ny aino ampiatra izany teninao izany satria ainao anay izany fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra. Dia misaotra ray eo tononay zao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny sakafom-panahintsika amin'ity anio ity dia arak'izay hita ao amin'ny Hagai. Hagai dia mamaraparana ny testameta taloha no misy azy Hagai 2. Hagai 2 ka ny 1 hatramin'ny 7. Hagai 2 1 hatramin'ny 7 toy izao mivaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny andro 120 tamin'ny volana 17 no nahatongavany tenin'i Jehovah nentin'ny Hagai mpaminany nanao hoe: lazao amin'ny Zerobabela zanaky Sealtiela governora any Joda, sy amin'ny Josoa zanaky Jozadaka mpisorona be, ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka hoe: iza ny mbola sisa aminareo izay nahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha? Fa manahoana kosa ny fahitanareo azy izao? Moa tsy toy ny tsinontsina eo masonareo ity? Nefa mahereza ankehitriny ry Zerobabela, hoy Jehovah, ary mahereza Josoa zanaky Jozadaka mpisorona be, ary mahereza ianareo vahoaka rehetra, hoy Jehovah, ka miasa fa izao no momba anareo, hoy Jehovah tompon'ny maro, araka ny teny fanekena nataoko taminareo fony nivoaka avy tany Egipta ianareo, ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany, koa aza matahotra ianareo. Fa izao no lazain'i Jehovah tompon'ny maro indray makakoa, raha afaka kelikely dia hampirohorohoko ny lanitra, hampirohorohoko ny lanitra sy ny tany, ary ny ranomasina sy ny tany maina, ary hampirohorohoko koa ny firenena rehetra, ka ho avy izay iriny ny firenena rehetra, ary ho fenoko voninahitra ity trano ity, hoy Jehovah tompon'ny maro. Ay ny volafotsy ary ay ny volamena, hoy Jehovah tompon'ny maro. Ny voninahitra ity trano ity any aparany any dia ho lehibe noho ny tany aloha, hoy Jehovah tompon'ny maro. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana, hoy Jehovah tompon'ny maro. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny mpaminany Hagai moa ry havana dia mpaminany atao amin'ny testameta taloha mazava ho azy, fa anisany atao hoe mpaminany madinika satria mpaminany efa taty aoriana be, taorian'ny fahababoana zany, nandritra ny fotoana izay nanorenana indray ilay tempoly no nisiny Hagai mpaminany izay niteny tamin'ny Jerobabela zanaky Sealtiela sy tamin'ny Josoa izay mpisorona be, governora moa zany Jerobabela ary mpisorona be Josoa tamin'izany fotoana izany.
ary ny afatra omen'andriamanitra amin'ny alalany agay ity de fampaherezana ny vahoaka satria nalahelo ny vahoaka rehefa avy any amin'ny fahababona de tena hoe tonga tao joda fa tena tany ratsy be ny tany tao satria tany lao tany tsy nisy nonona ary zay olona nipetraka tao efa lasa safiotra le hoe safiotra de hoe manambady olona hafa zany de lasa niova le rasy tsy tena rasy jiosy intsony zany tao fa tena efa lasa mifangaro ary nanao fanadiovana tanteraka ny nataon'iry Ezra tam'izany fotoana izany ary nametraka izy fa hoe alao ianareo na ohatra hoe avy any am-pahababona zany de efa vo iainga avy tany babilona mihitsy de efa nitenena hoe raha iainga ty nareo de misafidy na nareo le nanambady hafa firenenareo na nareo mijanona miaraka mivady aman-janakareo any na nareo miverina maka atao amin'ny fokon'ny atao amin'ny fireneny zanak'Israely. Nisy nijanona tany nisy nandeha tonga tao ajoda ihany koa de nitenenina tahaka izay reo olona rehetra zay nanambady hafa firenena hoe na nareo miala miaraka mivady aman-janakareo na nareo mijanona ato fa nivady aman-janakareo miala fa tadiavin'andriamanitra ho rasy pura ny zanak'Israely. Teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany de nanao ny fanapahan-keviny ny olona tsirairay avy de efa eran'ny tanana sisa ny zanak'Israely tam'izany fotoana zany ary tao amin'io efa ray tanana nylazainy ny soratra masina hoe sisa io no mbola nasaina indray namerina nanorona tempoly ary rehefa nanorona le tempoly nijerevana zareo ratsiratsy kely le vitany tsy tahaka ilay hatsaran'ny tempoly tamin'ny andro tamy voalohany ary teo kivy ny zanak'Israely kivy reo vahoakany joda sisa teo kanefa izao Andriamanitra de miteny hoe mahereza ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy fahadimy am'ty soratra masina ity revany am'ty sakafom-panahy ity de misy teny anankitelo ato izay tena hoe manandanja tokoa ny voalohany de hoe mahereza rehefa miteny hoe mahereza zany de tena hoe ataovy ao anatinao ny herin'Andriamanitra hiasanao ataovy ao anatinao lay souffle de Dieu lay fofinain'Andriamanitra lay fanan'Andriamanitra mba hahatonga anao hitsangana hahatanteraka ny asanao ary zany no tenenin'i Jehovah Andriamanitra ho an'ny vahoakan'ny Israely ho an'ireo sisa tamin'ny Israely vahoaka sisa ozy izy ny ato mba hahatonga azy ireo hanao ny tempoly am'izay tsara vitan'izy ireo de mahereza ry havana mahereza sy mahatanja fa ny tompo mbanao mahereza amin'ny heran'ny faherezana tsy amin'ny herinao fa amin'ny herin'lay zay le souffle de Dieu ny tenenina teo amin'ny herin'ny fanan'Andriamanitra de mahereza ianao fa ny faharoa ry havana ny teny faharoa de izao miasa tenenina teo hoe mahereza ao amin'ny andiny faefatra ao hoe mahereza ianareo eny mahereza ianareo vahoaka rehetra ho Jehovah ka miasa tena nasain'Andriamanitra hiasa isika misy ny filohan'ny FJKM moa zany tena miteny an'izay mihitsy ny hoe rehefa hiasa de miasa tsara rehefa tsy asa tsara de mipetra tsara zay ihany koa ny tenenina amitsika rehefa hiasa anao ny asan'ny tompo de ataovy tsara aza mitady dera aza mitady laza aza mitady importance hoe rehefa tsy zany no manao an'io de tsy mety io fa miasa tsara amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra tadidio fa ianao miasa ho an'ny tompo io manao ny asan'Andriamanitra io de mbola entina hitsarana anao io na ataonao ahoana le oatra zao ianao le nasaina mibata seza nataonao ahoana le fibatana seza ianao le nasaina nandeha nitady rakitra nataonao ahoana le fitatazan-drakitra mbola mahatsiaro n'izany resaka rakitra zany efa nisy ankizy
tamin'izay mbola kely ny ankizy sasany rehefa zahay rehetra zany moa rany rehefa manao rakitra de nenay le rakitra manodidina foana manko zany de mandeha de mandatsaka fa nyle ankizy anankiray zay nandeha izy de tsy nandatsaka natao fa naka entina ho tsaraina eo anatrehan'andriamanitra zany rehetrarehetra zany na ny ataoko na ny ataonao de entina ho tsarana eo anatrehan'andriamanitra fa ho anao kosa ho anahy kosa de zao hoe miasa tsara ho voninahitr'andriamanitra miasa tsara tsy hoe le asa atao aty am-piangonana fotsiny ihany no mila ataonao tsara fa ny asan'ny antsony ny tompo anao ihany koa isika rehetra rehavana de samy natsoan'andriamanitra ho amin'io asanao io natsoan'andriamanitra ianao anamboatra solomaso ataovy tsara mba ho fahatahorana an'andriamanitra fa tsy fahatahorana ny baosy natsoan'andriamanitra ianao mba hanjaitra ataovy tsara io zaitranao io ho fahatahorana an'andriamanitra natsoan'andriamanitra ianao hipasoka ataovy tsara ny asanao am'izay mipasoka zay ho fahatahorana an'andriamanitra ny fahatelo ry havana de zao anefa famaranana ny andin'ny fahadimy eo no ahitana an'izay hoe koa aza matahotra ianareo koa aza matahotra ianareo tsy hoe aza matahotra an'andriamanitra mbola resahantsika manko zany hoe ahoana moa zany matahotra zany fa le tenena eto hoe aza matahotra ianareo de zao reto fireneny israely reto reto sisa tamin'ny zanak'israely reto de zao hoe rehefa tonga tao jota ry zareo de lay araky na nytenena teo nanao fahanadiovana tanteraka de nanangana ny tempolin'ny jerosalema fa rehefa nanangana manda ny jerosalema ny nanangana manda ny jerosalema moa zany ny voalohany ary rehefa nanangana ny manda io any ary zareo ka ny tanàna anankiray nitazona fiadiana ny tanàna anankiray manao an'lay manamboatra n'lay manda ary tao anatin'ny 12 andro de voatsangana io rehefa nanao ny tempoly am'izay ry zareo natahotra satria tsy tafajery ny any ivelan'ny manda fa ao anatin'ny tempoly mila atao de feno fahatahorana ry zareo ary natahotra ry zareo ny hoe ahoana ny ataotsika raha tsika variana manao an'ty eto nefa taminy fahavalo fa tenenin'i Jehovahandriamanitra de zao araka ny teny fanekena nataoko taminareo fony ny voaka avy tany Egipta ianareo de nytoyany de zao ary ny fanahiko de mbola mitoetra ao aminareo ihany zany hoe Andriamanitra zany rehefa namiraka ny zanak'Israely hanatanteraka namboatra ny tempoly anao ny rehetrarehetra ao anao ny fanadiovana de ny teny izy hoe ary ny fanahiko mbola mitoetra ao aminareo ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo aza matahotra ianao raha miasa aza matahotra ianao ny am'izay rehetra asain'Andriamanitra ataonao satria ny fanahin'Andriamanitra de mbola mitoetra ao anatinao mariana ry havana fa rehefa manao zavatra tsara ianao zay fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinao fa rehefa ianao kosa no misoloky rehefa ianao kosa mamitaka ny gasina manao hoe tonga ava ty fa karakaraina nefa tonga aty tsy nisy zavatra natao fa efa tonga ty anao de ndana midemerda tsy fanahin'i Jehovah tompony ao anatin'ireny hoe ny asako indray de mpisoloky ndray andro nisy olona tonga tao amin'ny birao tany Madagasikara tany ambanivohitra tany andro amin'ny 4 eo olona efa any amin'ny 30 tany nanao ody pastera eto ambavaka fa andeha hiasa fantatrao ny andro amin'ny 4 ny olona 30 tonga ao aminao tsisy vehivavy na ny ray fantatrao hoe andeha aninona reo zany andeha hiasa andeha entina ambavaka misy fanahin'i Jehovah tompo feny ao anatin'izany fa ianao matoky an'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao rehetra amin'ny asa tanterahanao ho an'Andriamanitra ka aza
matahotra fa mifanahin'i Jehovah tompo mitoetra ao anatinao. Manomboka eo amin'ny andininy fahenina kosa ry havana de izao, mba hahatonga ny vahoaka ny Israely, lay sisa tamin'ny Israely moa zany e, mba ahery mandrakariva, mba hahatonga azy hiasa tsara mandrakariva, mba hahatonga azy tsy hatahotra ny fahavalo a, de nametoky kosa Andriamanitra, nameteny fampanantenana kosa Andriamanitra. Manomboka eo amin'ny andininy fahenina ka hatrany amin'ny andininy fahasivy a, de zao no lazainy tena hoe zao no lazainy Jehova tompon'ny maro. Manomboka eo am'izay tena raha manisa isika de maro be mihitsy no lazainy ato Jehova tompon'ny maro, zao no lazainy Jehova tompon'ny maro. Indray mandeha zay, indray maka raha kely ampirororo ny lanitra sy ny tany, ampiororo ny firenena ka ho avy izay eriny ny firenena reny voninahitra ho Jehova tompon'ny maro. Any amin'ny andiny fahavalo ndray mandeha izy ay ny volafotsy, ay ny volamena hoy Jehova tompon'ny maro. Ary ny voninahitra ty trano ty zay lehibe ny teo aloha hoy Jehova tompon'ny maro, mandevana Jehova tompon'ny maro. Adonai Tsebaota ny amin'ny teny hebreo, tena hoe lay Jehova tompon'ny maro a, lay teneniny eto de hoe Jehova mahefa ny zavatra rehetra, Jehova Andriamanitry ny Andriamanitra rehetra, lay tompony ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra velona. Zany no lazainy eto, ary izay no ilazany eto hoe hampiororo ny tany sy ny lanitra ary ny ranomasina sy ny tany maina. Zany hoe Jehova le mampahery an'ny lay sisa tamin'ny Israely, maniraka azy hiasa de miteny hoe zany le Jehova tompon'ny maro, zany le mpitaritafika mahery e, ary zany no mitondra anareo ampiororoko anie ny tany e, ampiororoko anie ny lanitra e, ampiororoko anie ny ranomasina sy ny tany maina e, ampiororoko anie ny firenena rehetra e. Zany hoe apetraka ao anatin'ny firenena rehetra anie ny tahotra anareo e. Zany ataon'ny Jehova zany zay ahatonga ny reto vahoaka ny Israely reto hanana fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra. Tsy hoe ampiororoko fotsiny ny tenen'ny Jehova ato fa mbola ataony hoe ho fenoiko voninahitra ity trano ity. Le trano amboarin'ny zanak'Israely io zany de ho fenon'Andriamanitra voninahitra. Le hoe mameno voninahitra de zao lasa ny olona rehetrarehetra manodidina ny firenena rehetrarehetra iny zany de lasa hanaja an'io toerana io, hatahotra ny toerana io, tsy samidikiditra ao amin'ny toerana io. Satria nahoana Jehova Andriamanitra no eo, lay Andriamanitra mpitaritafika, lay Andriamanitra le Adonai Tsebaota, zany no eo alohan'ny zanak'Israely, ary zany nametrahana mba apetraka mba ahatonga an'ireo vahoaka ny Israely reo hanana fahatonian-tsaina, hanana fahavononana ahery mandrakariva, tsy hatahotra an'ireo firenena manodidina rehetra. Ary ny ambarany ao moa zany ary de izao, eto am'ty fitoerana ity no hanomezako fiadanana hafa tanteraka zany ry havana, ao anatin'ny orooro tebotebo sy ny sisa, fa hoy ny tompo hoe ao anatiny ao nanomezako ny fiadanana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny Andriamanitra de izay ivavahantsika de Andriamanitra shalom, Andriamanitra manome fiadanana. Le hoe fiadanana de hoe tsy fisian'ny ady, fahasalamana, fihavanana. Le fiadanana tsy hoe midorororo, fa le fiadanana resahana eto de hoe olona manana fitoniam-po sy fanahy ka mahery mandrakariva amin'ny asa atao, tsy atahotra ny loza, tsy atahotra zay rehetrarehetra manodidina. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, tena izany mihitsy ny tenin'Andriamanitra ho anao am'izao fotoana izao. Mety hanana fisainana ianao hoe tena ahoana reny ataoko hoe, ahoana reny ny anana ny momba ny ty asako ty e, ho tapotra ndray ty ny contrat, andeha ody any amin'ny delestage sy ny sisany. Fa izao mahereza sy matanja, miasa tsara, ataovy tsara ny asanao, aza matahotra n'izay zavatra mety hitranga. Jehova Andriamanitra ny teny hoe malala eo imasoko ianao, zany le
minitra ho any ankizy sy ny tanora tamin'ny lahady a jehovaandriamanitra de nyteny hoe aza matahotra ay malala eo imasoko ianao eny be voninahitra ianao sady tiako jehovaandriamanitra ny teny hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho aza mierikerika foana fa izao ny jehovaandriamanitra ao mampiseho andriamanitra fa tena andriamanitra jehova tompony maro izy tsy amy fiainako ihany fa amy fiainanao ihany koa mahereza sy matanjary avany ny tompo ombanao ary ny fanahin' Jehova tompony ho ao aminao hivavaka isika andriamanitra ray zanaka fanahy masonao tsy mitsahatra zay ny misaotra anao fa andriamanitra mampahery anay tokoa ianao ary maniraka anay hiasa tsara ary miteny aminay mihitsy ianao aza matahotra mba hahatonga anay tsy hanatahotra ny fahavalo izay tokoa anie andriamanitra ô de tahaka ny zanak'ondry eo ampovonin'ny ambodi de ome ho anay ary tompo andriamanitra ny fiadananao anjaka anatin'ny fonay ka mba hahatonga anay hahery mandrakariva mba hahatonga anay hibanjina anao mandrakariva mba hahatonga anay hiasa mafy asa tsara ho voninahitra ao andriamanitra fa tsy ho an'ny olona de misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonana sy angatahana izany vavaka izany amen samita in'andriamanitra indray ry havana